ho ampitombona ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ekeo fotsiny de zay. Ekeo fotsiny de zay. Bokin'ny Hebreo 2:12 ny 15 hatramin'ny 10 mampafantatra antsika ny finoany Abrahama, ny valiny antsony Andriamanitra tamin'ny Abrahama de hoe eny fotsiny tsotro zao, ekeo fotsiny de zay. Rehefa niantso any Abrahama Andriamanitra hialany amin'ny tany zay nonenany, tany zay noajariny, tany zay nikelezany ainy, de nesorin'Andriamanitra teo izy andova ny tany fampanantenana, de nandeha fotsiny tsotro zao. Nandeha fotsiny, na de mifindrafindra mandeha mitoetra amin'ny tramon'ilay toy ny mpifindrafindra monina aza. Raha ny fiheverana amin'ny maha-olombelona de hoe tsy azo antenainy zany, tsy misy azo anteherana, kanefa amin'ny mahafinoana azy, satria resaka finoana no resahana. Ny bokin'ny Hebreo 12 rahateo miresaka amintsika reo zoky ara-pinoana rehetra, mitanisa amintsika ny traikefan'ny finoana. Ka raha finoana ny resahana, finoana tsy mila porofona, fa finoana ankatoavana ao anaty ny antson'Andriamanitra. Zany no nasehon'ny Abrahama teto. De mandeha fotsiny tsotro zao izy, miala ny tany zay efa nahatamana azy tsara, ho any amin'ny tany fampanantenan'Andriamanitra, tany mbola tsy hita, tsy fantatra manao ahoana, fa de mandeha fotsiny tsotro zao. Nekeny fotsiny de zay. Dikan'izany ry havana de zao. Dikan'izany de tsy hoe nandeha anjambany akory Abrahama, tsy hoe mitsoratsoraka fahatany na hoe filazantsika filaza ny tanora azy ankehitriny de hoe mijabajabaka. Tsia, mandeha amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izy. Mino izy fa le Andriamanitra zay niantso sy nifidy azy de tsy hamela azy irery. Mananteny izy fa ny tanan'Andriamanitra tsy to no mitantana azy amin'ny tanana ankavanany fahamarinana. Manaiky ny fitondran'Andriamanitra izy fa le Andriamanitra zay nanala azy tany amin'ny tany nonenany de mbola afaka hamponina azy indray any amin'le tany fampanantenana. Ary zany rahateo ny voalaza eo amin'ny 10 manao hoe Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Andriamanitra no hametraka azy indray eo amin'ity tany fampanantenana ity. Andriamanitra no hanarina indray ny fiainany. Andriamanitra no mandray an-tanana manontolo ny momba azy. Ry olom-bo antson'Andriamanitra, na aiza misy anao, na toinona ny antson'Andriamanitra aminao, ekeo fotsiny de zay. Matoy ianao na antson'Andriamanitra de fantatr'Andriamanitra ny momba anao. Tsy ianao mihitsy ny andeha hampafantatra an'Andriamanitra ny mety ho olanao sy ny fanahinao, efa fantany zany. Fa ekeo fotsiny de zay. Fantatr'Andriamanitra ny lalana hitondrana anao. Izy zay miteny manao hoe izao no malala ny hevitra heverana anao, de hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ekeo fotsiny de zay. Mandehana amin'ny fahatokina, mandehana miaraka amin'Andriamanitra, miara lalana amin'Andriamanitra, fa tsy andiso fanantenana anao izy, ary amin'ny toky fa tsy hamelanao irery. Ekeo fotsiny de zay. Aza be fandà, aza fatra-panohitra an'Andriamanitra, fa ekeo fotsiny de zay. Mahare zary, miara-dalana amin'Andriamanitra,
lay fanampanantena fa tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory ho ny teniny. Deo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho aminao kosa ny fomban'Andriamanitra ny dianao rehetra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra sy mideranao zay Andriamanitra ray zanaka fanay masino. Misaotra sy mideranao ny amin'ny fitantananao tsy takatry ny sainay, ny amin'ny fitondranao soa, ny amin'ny planina sy ny programanao Andriamanitra zay tsy voatery ho voavisavisanay kanefa tanterahanao amin'ny fiainanay. Misaotra anao zahay fa afaka mandreny teninao, mahery zahay satria matoky ny teninao momba anay, tsy mahafoy anay ianao. Misaotra Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa nataonao sy ny mbola ataonao, ary indro apetraka am-pelatananao ny lalanay rehetra, ny dianay rehetra, ny antso zay efa avalianay, ny amin'izay momba anay eo am-pelatananao zany, ka dia matoky anao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay zany vavaka izany. Amen.